RMDM mitarazoka ny fanafarana vaksiny ataon'ny fanjakana. Covid-19 mahajanga tsy ampy ny fitaovana eny amin'ny hôpitaly. Covid-19 variant tsy ampy ny fanazavan'ny mpitondra fanjakana azy hoy ny fiarahamonim-pirenena. Dia amitsika eny indray no iarabako anao amin'izao izao Alarobia faraka amin'ny 30 ny volana Martsa ny taona 2024 manolotra ny arabatra tomboka lahy sy tomboka vavy manasa anao sahady anaraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany. Ny vaovao mahakasika ny raharaham-pirenena avy hatrany ary no hanomboantsika ny vaovao amin'izao ora izao. Dia namoaka fanambarana ny avy eo anivony RMDM na ny rodoben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara mahakasika ny zava-misy manodidina ny Covid-19 eto amintsika. Mananjohy sitraka fahasalamana ary tokony arovany lalàna izany araka ny lalam-panorenana andin'ny fahavalo. Ny vaksiny ihany no hany fanefitra iadina amin'ny aretina hoy ny fanambarana sady ekeny sehatra iraisam-pirenena. Firenena afrikanina maro no nanaiky niditra tao anatin'ny tetikasany OMS amin'ny vaksiny Covax ho fanampiana ireo firenena andalam-pandrosoana. Herinandro maromaro anefa izao tsy mitsaha niakatra ny isan'ireo marary teto amintsika mitarazoka ny fandraisana andraikitry ny fanjakana malagasy amin'ny fanafarana vaksiny mbola ao anatin'ny fandiniana hatrany hatramin'izao. Miziriziry amin'ny fampiasana CVO ny fanjakana kanefa tsy mbola vita fikarohana na mahomby na tsy. Ny vahoaka hatrany no mibaby ny vokatry ny fitarazoan'ny fanjakana mandray fanapa-kevitra na efa manolotra sosikevitra aza ny mpanohitra fa tsy azo iotovirana ny fanaovana vaksiny. Miantso ny fanjakana malagasy noho izany RMDM mba anafaingana ny fanafarana vaksiny ary ny diran'ny Madagasikara ao anatin'ny tetikasa Covax mba ahafahana misitraka izany aingana. Entitra ihany koa moa ny RMDM amin'ny siny mangarahara manodidina ny fanaovam-vaksiny iadina amin'ny Covid-19. Eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany pejin'ny finoana dia manoloana ny fianaka ny Covid-19 aingana be dia nitondra afatra ho an'ny fitandremana FGKM rehetra manerana ny nosy androan'ny filohan'ny pastera Irako Andriamahasoa Ami. No amafisiny tamin'izany ny tokony ho fanajana hatrany ireo fepetra sakana mety hiarovana amin'ny aretina mandritra ny fanimpom-pivavahana izay tsy tokony hihoatra ny amin'ny iray ora sy sasany. Nahazo alalana andray fanapa-kevitra avy hatrany moa ny biraon'ny sondapartany sy ny biraon'ny fitandremana tsirairay. Nambarany ihany koa fa tokony mijanona any an-trano aloha ireo olona marefo ara-pahasalamana toy izao indrindra mahakasika izay. Ny biraon'ny sondapartany sy ny biraon'ny fitandremana tsirairay dia omena lalana handray izay fepetra heveriny ho mety ho fisorohana ny fahavoazana vokatry ty valina aretina ity eo aminy. Iraisana kosa nefa ny tsy maintsy hanaova mpiangona rehetra ary vava sy orona mandritra ny fampomvavahana rehetra. Iraisana toy izany koa ny tsy maintsy hanajana ny elanelana ray mahitatra ao am-piangonana. Iraisana ny fanasan-tanana amin'ny savony na ny fampiasana ranom-panafody fiarovana ho an'ny tanana sy ny ranom-panafody hodiavin'ny tongotra eo am-pidirana. Ny fampahafantarana ny olona ny tsy tokony hikosehana maso sy orona amin'ny tanana tsy voasasa. Ny fansiana fanafody ny efitrano mialoha ny fivoriana samihafa. Izay olona marefa ara-pahasalamana dia aoka hijanona any an-trano aloha ry havana malala. Ny fampomvavahana dia hoezahana ho vitaina ao anatin'ny adiny ray sy sasany. Ary fahafito farany tohizana ry havana malala ny 10 minitra amin'ny fahasalamana isan-kalahady ho an'ny fiangonana rehetra. Ary ny antony dia reto telo reto. Voalohany, hitoriana an' Jesosy izay efa nitondra ny rehetra rehetra. Faharoa, hivavahana manokana ho an'izao ady lehibe hatrehantsika maneran-tany izao. Fahatelo, hiarah-miasa amin'i Jesosy Kristy tsy hamindrana fahafatesana ho an'ny hafa amin'ny fampatsievana ireo fepetra ireo. Fa tsy hakelezan'ny finoana akory havana sanatria nitandremana ireo fepetra ireo fa tena fijoroana ho vavolombelon'ny fiainana omeny Kristy. Fa tsy natao hizara fahafatesana ny fiangonana fa natao hizara fiainana.
Ny tatitry ny Covid-19 farany teto Madagasikara kosa indray ary no avy hatrany dia hanohizantsika ny vaovao. Tsy latsaky ny 5 isan'andro ny olona lavo ny Covid-19 eto amintsika tao anatin'ny 3 andro ny sesy izay. 7 no isan'ireo nodimandry ny 20 Martsa teo ka 5 kosa ny alatsinainy 7 Martsa. Tafiakatra 5 be izao ny andro ny talata manerana nosy izay manome 20 sy 700 no laviny aretina hatramin'ny 13 Martsa no makaty. Araka ny tatitra atrany 7 no nodimandry teto Analamanga, ray Atsinanana, 4 Boeny, ny iray Sava, iray Analanjorofo ary iray Sofia. 20 eo amin'ny 100 kosa ny tranga Vaovao voatily tamin'ireo fitaliana 5 sy 700 natao maly. Analamanga trano no mitana ny laharana voalohany amin'ny tranga 700 amin'izao. 100 sy 2 kosa ny olona manaraka fitsaboana ka ny 4 sy 200 no misy ny tranga fahasarotana na ilay antsoina hoe forme grave. Tato anatin'ny 2 andro izany izao 420 ireo olona namony ainy. Eo amin'izay pejy ny fahasalamana izay hatrany ary dia filaharam-be lalandava no hita eny amin'ireo mpitsabo ankehitriny. Nanambara moa ny mpitsabo iray nitafa tamin'ny mpanao gazetinay fa betsaka no marary ny Covid-19 no tonga eny aminy. Fanampanazavana ary. Mirongatra tsy izy ny valanaretina Covid-19 raha nitatra avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka sy ny CCO dia 12 ireo namony no maly. Tsy magaga raha filaharam-be no hita eny amin'ireo mpitsabo sy ireo toeram-pitsaboana. Tsy ny ambambitsony ny dokotera Tomona Rakotonoely nanambara fa nitombo avy 3 sy 4 ny olona tonga mitsabo tena eny aminy ary ny ankamaroany dia ilay valanaretina coronavirus. Toy izao izy ny fisehon'ny Covid-19 amin'ny endriny vaovao. Trangana mangorangorana, tsemboka, tsy mafana be, indray mety mafana, indray mety tsy mafana, marary andoha, tsy mahita tory, hafahafa ny vava, lasa mangidingidy, dia aveo lasa tsy maheno tsirikanina, dia aveo tsy maheno fofokanina, dia lasa reraka, dia tsy mahita tory, dia lasa tonga dia tsy mahavita manao zavatra, dia mety mivalana. Zany zao fitranga amin'ny fisehoan'ilay coronavirus, dia manarak'izay kokoa lasa taka miakatra tapoka amin'ny tension'ilay olona. Zany ny zavatra fisehoany. Toy izao kosa ireo karazan'olona mora andalanaretina raha ny fanazavany. Le olona matavy be, dia le olona le kamo velona le tsy mihetsika reny, le olona sédentaire zany, dia manarak'izay ny olona diabetika, dia manarak'izay ny olona be tositra, dia manarak'izay dia ny olona be antitra. Ireo zany ny tena olona mora tena ampijaliany ny coronavirus. Manarak'izay zany nefa tsy milaza hoe ny ankizy tsy ho tratra. Zay zay fanandray nisy ankizy 4 taona. Zava-dehibe amin'ny fanasitranana sy fanavontanaina ny fahatongavan'ireo olona marary ny Covid-19 ara-potoana eny amin'ny toeram-pitsaboana. Etra no nilazany koa fa voararany manao dokotera tena. Adio zay tsy fanao ty ordonnance omena dokotera tony. Dia ireo atsao fa misy dika ny dokotera ihany manampy an'dia ampianan'izao fa tsy nareo manampy an'io. Ampianareo an'ity, ampiana an'ity, dia aveo tsy mifanaraka ilay fanafody, dia idiran-dozy fanafody. Misy ny mahazo miaraka, misy ny tsy mahazo miaraka. Tsy mety ny mihinan-kinana fanafody tsy avy amin'ny dokotera. Atry ny dokotera mpitsabo anareo raha misy zavatra miseho manitikitika anareo, zay ny ilana amin'ny telefona. Misy kosa ireo toromarika nomeny mba hahafahana misoroka ny aretina. Inona ilay zavatra glasy fa mba torohevitra anankiray zay traika efa hitako manokana, zay teneniko eto dia tony finanana ny tony coco reo olona tena tsara. Rapena izy io an'ny tsy manao solinify dia kepohana amin'izao tsengotsengona tsikelikely. Miasandro manala ireo mpiasan'ny fahasalamana ka mampahery azy ireo ny Dr Tomona. Tena be dia be ho an'ny toeram-pitsaboana rehetrarehetra ho an'ny dokotera. Betsaka ny olona marary ny coronavirus ka suspecte sy ny coronavirus efa confirmé. Ary ny teniko dia hoe azo mena tsiny ireo olona ireo dokotera ireo. Débordé ozy ny fitenin'ny vazaha. Tsy ny dokotera rehetra fa nampiasa ny rehefa mpiasa ny fahasalamana rehetrarehetra. Sahirana ary reraka. Manao ny haingo zavatra ireo. Ny tenitenenina amin'ireo olona ireo dia hoe okaretsika ireo olona ifandamina, ifandrindra, ifametanana amin'ny fitsaboana. Reraka izay mpitsabo. Miasa andro sy alina. Maro dia maro mitombo be tsy ohatran'ny isan'andro. Tena mitombo. Mitombo avy 3 eny, avy 4 eny ny olona tonga. Ny fotoana hinanakanina 10 minitra. Reraka izahay.
Fa nanamafy hatrany moa ny dokotera Dumoina Rakotonoely fa mbola hiamafy ny valana aretina Covid-19 nanomboka ny volana Mehatra amin'ny volana Jolay izao. Notsipihany hatrany fa tsara raha mandray fepetra manokana ireo sekoly rehetra amin'ny isorohana ny valana aretina ny tompon'andraikitra. Entitra ihany koa ny ilazany fa tsy tokony hisy intsony aloha ny famorina olona ao amin'izao fotoana izao na amin'ny sehatra inona na amin'ny antony inona. Fa nampanazavana ary entiny dokotera Dumoina Rakotonoely hatrany. Fampianarana ny ankizy ny any amin'ny anjery manontolo rehefa fampianarana rehetrarehetra aloha ireo olona janona fa aloha atao télé enseignement makakory le io zany misy fandaminan'ny taletsekoly sy ny proviseur sy ny reo any amin'ny président ny université sy ny université privé rehetra mba hisorohana amin'ny fiparitahany io be dia be satria tena miparita netiny io fanapaha-kevitra hoe tsy nisokafana zao ny any Majanga mba avy aloha reo mpianatritsika reo hoe aloha reo mba akatony satria tena atahorana zany za manokana mai juin juillet zao mbola volana mars atsika to de efa be dia be avril zao hitombo io mai juin juillet obe no sahirana eto obe no faty obe no lany vola be ny arara mafy koa fangatahana reny na fandrina zay hoe alao ajanona ny fampianarana any an-dakilasy de manarak'izay kokoa anareo ry nenito anareo ry dadato anareo ry dadabe resaka anankiray ty masika be voalohany aza mandeha mivorivory teraka ho niketaka de andao manga niketaka fa nahazo faramandimby aza mandeha makany tsy amin'ny telefôna manahoana rabanana manarak'izay tsy mandeha mivavaka tsy miady amin'ny fivavahana na tokom-pinoana inona na tokom-pinoana inona fa zao atao samy mivavaka ho an'ny tena ny tsirairay de raha ohatra misy mifankairezana de atao ohatra ny tamin'ny herintaona reny dia vavaka eo manarak'izay tsy mandeha raha misy fahoriana de za mandeha mamango fahoriana na inona antony tsy fomba tsika gasy zay fa aleo aloha mba manova fomba fijery amin'ty de manarak'izay za mandeha manao piscine tsonitsony koa ho anareo reny le manao an'le fanatanjahantena le miara mikotrana manao anina reny raha za aloha ny anina ajanony kokoa reny le toerana ivorin'ny olona maro be ajanony tsy mety satria diso miparitaka loatra le valana aretina am'izao rahasotoana reo mivorivory reo na olona manamboninahitra matina maninona na teraka maninona aza mandeha aloha amin'izao fa samy mijanona tranony isolement tsirairay. Any Mahajanga ihany koa amin'izao dia tsy mitsah mitombo ny trangana Covid-19 mitaraina ireo mpitsabo sy mpiasan'ny fahasalamana noho ny tsy fampiny fitaovana entina hanatanterahana ny asa sy ny fitsaboana. Mitady tsy ho araka ihany koa anefa noho ny fahamaroan'ny marary. Mitatitra ny andindiny makasika izay MBS Mahajanga samy mamonjy. Miparitaka tanteraka ny Covid-19 eto Mahajanga amin'izao fotoana izao. Tsampy ny fitaovana toy ny gants, tsy ampy ihany koa ny oxygène. Misy forme grave ary misy koa ny maty. Tsy hita ny fanapakihevitra raisin'ny fanjakana fa variana manenjika mpanohitra fotsiny. Ny aretina Covid dia tena misy ary amin'ilay endrika vaovao zany no sehoan'izy io amin'izao. Tena misy ary tena betsaka tokoa ny aretina raha eto Mahajanga, coronavirus no resahana. Ny ataon'ny hôpitaly manokana dia tena misy ary tena misy maromaro ny olona tonga ato. Misy ny forme tsotra ary tena misy ny grave, tena grave amin'ny endrika vaovao tokoa ary tena mahafaty. Ny maty dia misy tokoa ary hatramin'izay andro vitsivitsy zay dia efa misy maty presque misy indray andro misy tokoa le izy. Ary ny fiatsehany amin'izao mody tsy maninona fa tapitapoka eo dia miagrafy tapoka eo ary rehefa grave izy dia tena mety ny farafahafatesana tokoa. Tsy eto Madagasikara no misy ny Covid-19 fa misy ihany koa ny amin'ny district Mijinjo. Misy ihany koa ny forme grave ary misy ihany koa ny maty araka ny fantatra ihany. Ny alina tamin'ny 7 alina tompoko satria nisy voalaza fa nisy tatso tany Antananarivo no hoe misy marary maro ao amin'ny Mijinjo ary misy maty maromaro ihany koa. Ny tatitra tonga avy any amin'ny mpitsabo any tompoko dia 2 ihany ka any amin'ny Mijinjo ary varisana tanana azy zany dia ohatra varisana tanan'ny hôpitaly rehetra ihany. Maly zay dia nahazo anjo ary niomana hatramin'ny alina fa ho alaina andeha ty amin'ny hôpitaly ilay marary avy any Mijinjo. Eo amin'ny vaovaon'ny tranga amin'ny fiarahamonina dia fiara fitaterana sprinter iray sy camion citerne iray no ny fandona androany maraina tany Sahavavaka mihazo ny lalam-pirenena faharoa distrikany Toamasina faharoa nisy ny Ainanafohy betsaka ihany koa ireo naratra. Fanady Adinary.
Misy maty anakefatra maty. Anakefatra? Chauffeur ao anatin'izay? Ia, chauffeur anatin'izay koa. Dia firy naratra? Maro naratra 18 manko zareo, erany 10 naratra. Fiara sprinter iray nikasa ho an'ny Vatomandry nandeha mafy loatra raha ny fantatra noho ny rifatra tamin'ity camion iray semi remorque ity izay ho an'ny Tomasina. Maty teo ny eo ilay mpamilina sprinter mpitatitra régionaly raha ny vaovao iray. Anisareo mpandeha namony eny tamin'izao lozam-pifamoivoizan'izao moa niatry ny chef Cisco Vatomandry raha mbola miady mafy any amin'ny hôpitaly kosa ilay lehibe ny Cisco namany. Olona telo hafa ihany koa no namony eny ankoatra ilay mpamily. Mbola maro moa ireo naratra manaraka fitsaboana eny amin'ny hôpitaly amin'izao. Marina fa niteraka fitohanana fifamoivoizana tao anatin'ny ora maromaro ity lozam-pifamoivoizana an-tranga ity. Vaovao avy any Toamasina izay hatrano anoizantsika ny fotoana dia namoahany fitsarana any an-toerana didy fandravana ny tokotany iray efa manana titre foncier mazava sy ara-panjakana ho tanambao fahatelo Toamasina aloha dia 270 parcelle raika amin'ny 310 efa nandresany efa ny tompony ireto trano miisa roa ireto. MBS Toamasina Drany. Fianakaviana mahery ny 30 eo no niarany antson'izay teto Antanambao 3 trano lehibe miisa roa izay misy efitra valo no voakasika amin'ny fandrotanana. Nilaza mazava ny sefoky tany fa tsy naray taratasy fandravana ireo trano no tsy manana taratasy ihany koa milaza fa nisy nivarotra ny tany. Kolokolo no andikany lehibe ny fokontany ny zava-mitranga. Titre ty olona ty efa firy taona tato mandohetra trano, mandohetra tany, dia mbola misy olona ve afaka manao any tany ohatran'izany ray. Dia dikan'izany na nytao amin'ny commune zany ny tena nanao tsolotra. Dia za zany dia tena hoe tsy avelanay ty fa zay rehetrarehetra ndeha ho any amin'ny président Rajoelina hoe tena misy mpangalatra tany ary ny olona nao no manao kolikoly. Ny farany herinandro teo no efa nikasana ireo mipetraka eo amin'ny trano ilay laza ho tompony tany. Tsy naomba nefa ny teti-dratsy. Nivery indray anefa ity farany niaraka tamin'ny vaditany sy mitandro filaminana ary nampiorooro tamin'ny baoba nandaty zadranomaso Maly. Na de petite minute fotsiny ary na petite seconde hoe mba aiza nametrahanay an'ireto zavatra reto, aiza nametrahana ny tenanay mba azonay atao zany fa azonay alana le entana raha ohatra ka hoe normal izy. Zay tsisy manam-pony ninona za so mbola teo am-pandriana za aloha nasorony hoe melanareo to dia voay daholo ny entanareo dia kakakaka ihany zay to fa tsy hitanay zay zany hoe miantona reo zao nentana fotika daholo tsisy zavatra azonay atao tsony ary zavatra mba na dia amin'izao andro sarotra sy andro efa mamay be zao valerina zavatra mba ohatriny metehana le izy. Tsy nazona valy mafapo tetsangila ny andaniny izay miady ny tany amin'ireo efa mipetraka ao. Ireo mpanao gazety nandatanteraka ny asany aza no nahazo fampitahorana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena dia rehefa tsy naomby ny ady amin'ny Covid-19 ao Brésil dia nanova paikady indray ny governemanta ka nanova mpikambana vitsivitsy ao anatin'ny governemanta ny filoha Bolsonaro. Misy moa ireo tompon'andraikitra ambony no nametra-pialana ihany koa vokatra izany ny Covid-19 nefa miamahazo vahana hatrany. Ravirazafi Mahenina, Tahiry Niaina. Un nouveau bouleversement dans les hautes sphères du pouvoir. Fito am'dimampolo taona lasa izay nala miaramila brésiliana ankery ny fahefana nanomboka teo nanana ny lanjany ny tafika rehefa norasin'ny filoha Bolsonaro anefa omaly ny ministry ny fiarovana ny général Pujol nametra-pialana ihany koa ireo komandon'ny tafika miisa 3 izay mandraikitra ny fiarovana an-tanety ny an-dranomasina ary ny anabakabaka ao anaty crise politika sy crise ara-pahasalamana i Brésil amin'izao fotoan'izao. Mamiteraka eo anivon'ny fitondrana moa ny zava-misy eo anivon'ny tafika ho ny filoha Bolsonaro ity fariny izay mikasana ampiasa azy ireo hiady amin'ny Covid-19 ka hiambiny ireo faritra miheboka. Tsivona moa fa olona 27 isa ireo laviny aretina omaly araka ny tatry ministra ny fahasalamana. Eny anivon'ny kongresy nangataka ny andraisana fepetra entitra ireo solombavambahoaka miaradia amin'ny fitondrana ka mikasa eny anome fahefana farany ambony ny filoha brésiliana amin'ny ady atao amin'ny Covid-19. Nanamaifa nefa ny filoha-levitra Moarao izay miaramila ihany koa fa tsy hisy izany fanikana lalam-panorenana izany ao Brésil. Nalatsinainy teo moa nanovy ireo mpikambana sasany tao anaty governemanta ny filoha brésiliana Bolsonaro. Minitra enina no novaina dia ny minitra misana andraraham-bahiny, ny ministra ny fitsarana sy ny fiarovana sy ministra hafa. Roa herinandro lasa izay niova ihany koa ny ministra ny fahasalamana izay inefatra no soloana hatramin'ny isiany Covid-19 tany an-toerana.
Fa nampianso mpanao gazety ny fiarahamonim-pirenena maromaro androany antsoavo amin'ny fanairana ny mpitondra fanjakana amin'izao valanaretina Covid-19 avao izao ny antony fa ihany koa ny fangatahana mangarara momba ny fampiasam-bola tamin'ny ady tamin'ny Covid-19 ny andiany voalohany. Ansina Andriamalala sy Andrarakoto Malala. Mirongatra izay tsy izy ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Mampivarahontsana hatrany ireo taremarika mivoaka isan'andro ao amin'ny aina amanjerim-panjakana. Tsy maraka ny fitaovana entina hitsaboana ny marary araka nambarany firaisamonim-pirenena. Matsaby izahay to amin'ny fiarahamonim-pirenena fa tsy ampy ny fampahafantarany fanjakana ny momba n'ity valanaretina ity. Raha efa eto ny variant Covid-19 tsy fantatsika mazava ina soritra aretina amin'io variant io ka tokony mampahafantatra mazava amin'izay ny fanjakana. Tsy fantatsika koa ohatra ina tokony atao raha sendra voan'izay soritra aretina izay ary ina koa tokony amafisina amin'ny geste barrière. Marina fa eo moa zany le hoe ary vavaorina, eo moa le hoe geste de distanciation sociale fa eo koa moa zany hoe tokony mbola alefa ny ampianarana ve zao ohatra ny ankizy. Tokony mbola mitohy ve zany sao dia tokony hoe mba hitanina izay olona afaka manao télétravail mba hanao an'izay mba hoe afana manena le déplacement sy le fifaneraserana ny olona. Dia eo koa moa zany le fanontaniana apetraka hoe satria efa nanao fanadihadiana moa zany izay tamin'ny vague voalohany tamin'ny 2020 hitanay fa tsy ampy le fitaovana etin'ny formation sanitaire ny fotony hiadina amin'ny Covid-19 ary tamaly moa zany ohatra dia misy mpiara-mitolona aminay izay nandao zany fahafatesana noho ny Covid-19 satria tsy ampy ny oxygène tao amin'ilay hôpitaly misy anazy. Dia eo moa zany manontany zany izay hoe aiza moa zany le fahavonona le formation sanitaire hiatrika an'izay Covid-19 izay. Efa ampy ve amin'izao ny fanafody, ny fitaovana, ny équipement de protection izay ananany formation sanitaire tsirairay any fotony. Ankoatr'izay dia mbola takin'ireo firaisamonim-pirenena ireto ihany ny mangarahara sy ny fampiasam-bola nataon'ny mpitondra fanjakana tamin'ny andiany voalohany tamin'ny Covid-19 tamin'ny herintaona. Ny fangatahana voalohany aloha zany dia hoe mba hazavaina bebe kokoa ny sainy vahoaka hoe lasaiza tsara le vola. Marina fa mamaly ny fanjakana hoe efa misy information izay hita ao amin'ny tranokala ny ministère ny économie et finance ary marina koa fa efa nisy nanao fanadihadiana nampiseho hoe misy fomba tsy nitombona nampiasana an'izay vola izay fa tsy nahazo valiteny isika olom-pirenena momba n'izay constatation natao izay momba le fampiasana an'ilay vola kanefa hitantsika koa zany amin'izao fa tsy tonga araka ny tokony izany fotony ny fitaovana hiaditsika amin'ny Covid-19. Mametraka ihany koa izay hoe mbola hita hoe mbola misy priorité tsy mitombina amin'ilay fampiasana an'ilay vola. Hitantsika fa mandroso tena mandroso tokoa zao ohatra le stade Mahamasina. Any ve les priorités raha hoe manambola amin'ny hoe anaovana le stade tsika tokony tsy mahita olana mihitsy tsika aty fotony mba ahafatsika miaro tena sy miatrika ny Covid-19 ohatra. Dia eo moa zany le hoe transparence no tadikinay amin'ny fanjakana. Dia eo koa moa le hoe tokony hoe miaraka mifandinika, miaraka mamolavola ary miaraka mampiatra le paikady ho ataontsika hiadina amin'ilay valanaretina. Andrasana araka izany ny fandraisana andraikitry ny mpitondra fanjakana amin'izao fiparitahan'ny Covid-19 izao. Fepetra entitra miaraka amin'ny vahaolana ara-tsosialy sy ekonomika no andrasan'ny vahoaka manoloana izao loza efa miatra izao. Fa nanao ny heviny mikasika ny fivoaran'ny Covid-19 eto Madagasikara ihany koa ny mpanao politika iray Paul Rabary nambarany fa amorona olana vaovao eto Madagasikara indray ny firosoana amin'ny fihiboana raha toa ka hiroso amin'izany tokoa ny fitondram-panjakana. Tsy misy afa-tsy ny fitsaboana ny traitement sy ny fanaovam-vaksiny na ny vaccination irerianty no vahaolana amin'ity arety mandripaka ity araka izao fanazavana izao. Ho an'ireo olona izay mieritreritra hoe anasina confinement dia teteny aho hoe teraka problema hafa izay tsy ho voafehan'ny fanjakana intsony zany. Reny resaka bourse, resaka délestage, resaka fako tamin'ny fotoana androny confinement daholo reny. Ny antony faharoa dia ao anatin'ny confinement dia tsy miasa ny orinasa, tsy mandohetra ny vahoaka. Ny fahatelo vaccination. Isika tsy maintsy mandeha amin'ny vaccination io na tiana tsy tena.
ny antony ny vaksiny no afaka hiaro antsika amin'ny covid raha pitso sy afaka pitso na vita traitement reno androany covid io izy variante foana covid zany tsy ho hiala eto ambonin'ny tany intsony zany ohatra ny virus rehetra tonga dia efa miaraka miana amintsika zany hoe tsy maintsy mandeha ny amin'ny vaksintsika ary tsy afaka ifaliarasera amin'izao tontolo izao tsika tsisy touriste tonga eto Madagasikara tsy vita vaksiny malagasy zay zany ary malagasy tsy afaka andeha ampita-dranomasina raha tsy vita vaksiny koa izy ka ny fitantanana an'le hoe covid zany dia anareo anankitelo ihany zany hoe rehefa tsy azaka confinement tsika satria tsika mbola firenena sahirana firenena mandra dia any amin'le traitement tsy maintsy ataontsika dia tsy maintsy manomana tetikady anaovana n'le vaksiny ary tsisy vola mivoaka Madagasikara nge amin'le vaksiny satria izao tontolo izao anatin'ilay fandaminana hoe covax dia afaka mikomandy vaksiny indrindra tsika afrikanina dia mila mikomandy tsika dia mila manao vaksiny ohatra nanaovana vaksiny polio ohatra nanaovana vaksiny tuberculose. Fa ny resaka mikasika ny rafim-piarahamonina eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ihany koa moa ny tenany tsapamantsy fa zatra vahaolana tsotra amin'ny fomba mora ny malagasy taona maro izay. Asin'Andria Malala sy Andrarakoto Malala. Maro ny antony mampahantra ny malagasy. Madagasikara nefa manan-karena amin'ny lafiny rehetra saingy tsy mahalala ny fisian'ireo ny malagasy any ka olombitsy no misitraka izany. Fomba fisainana ninina novolena teto Madagasikara raha teo ny toe-tsaina tsy te hikarokaroka fa zatra tolorana lava hatrany ampitondra fanjakana izany ka hatrany amin'ny vahoaka. Izany hoe tsy mijery lavitra fa variana amin'ny androany fotsiny ihany. Fa tsy mieritreritra zavatra lavitra fa velombelona foana tsika zay ny tena marana ary izay nefa misy lafiratsiny ihany satria tsy natao hiezaka mihitsy zany tsika ny tena marana tsy natao hikiritra fa ao anatina ozizinareo teo hoe solution de facilité dia manjary ohatra ny lasa nahazo vahana koa moa tsika na araka amin'irety mpamatsy vola ireto satria lasa fomba fiasa fomba fanao ny fangatana amin'ny mpamatsy vola. Mpamatsy vola koa moa zany sarana ary ianao mangataka mba hahafahany manome mba hahafahany miasa dia mifamello zany tsika sy mpamatsy vola. Zay problema rehetra tonga amintsika dia lasa fomba anankiray ahafahantsika mangataka tonga ny kere mangataka tonga ny rivodoza mangataka tonga ny covid mangataka zany hoe zany etsekilany ny tontolo iainantsika manan-karena etsendaniny ny olona miara-miasa amintsika koa tsara fanahy be ka mahavita manolotolotra dia lasa tsy any amin'ny kolotsaina ny asa kolotsaina ny fiafiana kolotsaina ny faharetana no misy amintsika fa dia hoe kolotsaina ny hoe mandeha ho azy foana eo. Toa andrenivohitra ihany fa any Ambatondrazaka ihany koa dia mitaraina ireo mpiasa amin'ireo mpiasa miasa tena amin'ny raha tsy mandeha amin'izay tokony ho izy eto Madagasikara. Ny fiariana no ny aretina sy ny tsy fahampiny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana betsaka moa no mahatsiaro ny andro ny fitondran'ny filomarika Ravalomanana. Toy izao indrindra ny tato Vaovao entiny ny Rendrianarivony MBS Ambatondrazaka. Kaikaiky avokoa ankehitriny ny ankamaroany ny vahoaka malagasy noho ny fitangany vidim-piainana. Anisan'ny tena mahatsiaro sahirana amin'izany ireo mpiasa tena miankina betsaka amin'ny vola hoentin'ny mpanjifa mantsy ny mba sakafo hohanina raha ho an'ireny mpiasa tena ireny. Ho an'ity mpiasa tena iray nanaovana ny fanadihadiana ity izao dia mbola tsy misy voamana trito ny resaka fety mipasika na dia efa andro vitsivitsy aza dia higadona izany fety izany. Fony mbola fitondrana Andriamatomarika Ravalomanana nefa raha ny fotoana tahaka izao dia efa mipetrapetraka avokoa na ny fitafiana na ny sakafo ho an'izany fety mipasika izany. No mariny mihitsy moa fa ny mpitondra ankehitriny mihitsy no toa tsy manao lahara-pahamena izany sosialim-bahoaka izany ka tsy mahagaga raha tanty
kalatsaka lalina anatin'ny fantrana na ny krizy tahaka izao ny vahoaka malagasy. Hatreto aloha zany ny tsena dia maivana tanteraka mihitsy zany tsy mitovy ny isa-taona indrindra fa tao anatin'ity resaka valanaretina ty. Izy ty moa zany manahirana ihany amin'ny zavatra anankiray satria misy zavatra amin'ny fiainana zany mifamena. Ny fitondrana ny firenena manko misy mila fahaizana mitantana izy io. Ohatran'izao zao taloha tamin'ny andro ny dada dia efa fampetrapetraka daholo ny rehetrarehetra, efa famimakomana daholo na ny tena na ny olona izay mividy. Amin'izao fotoana izao amin'ity fitondrana ity dia tena mikorositahana tanteraka mihitsy ny fiainan'ny vahoaka malagasy ka dia aleo ihany le taloha raha ohatran'izao. Tena tsy mahatakatra mividy tsony ilay olona. Dia anjara anao sisany mba hoe mitazitazina fofinaina mihitsy zany mba tsy hoe sady tsy foatiny ianao ilay olona izay mba hivarotanao mba mahazo izay anjara. Dia izay vaovao any Ambatondrazaka izay ihany koa no mamarana ny fotoana ny fampahalalam-baovao ny MBS tamin'izao alina izao. Ankasitrahako ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ankasitrahako ihany koa ny ekipa rehetra ny MBS manerana Madagasikara, ny arana nomana sy ny arana natontosa izao fampahalalam-baovao izao. Mametraka ny veloma mandrapitafary ho amin'ny manaraka indray tompoko.